Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy lay tompon'izao rehetra izao. Tsy mbola miova ny herin'ny vavaka. Izay indray havana no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Betsaka ny olona no manamaivana izany atao hoe vavaka izany. Fa izaho amin'ity an'io dia te hampatsiaro anao ny tantara izay voasoratra ao amin'ny soratra masina. Maneho amintsika fa tena zava-dehibe ny vavaka ary mandraka ankehitriny dia tsy mbola miova izany herin'ny vavaka izany, fa na iza mivavaka dia mahery izy. Ary isika dia mila mino ny vavaka izay ataontsika. Izany no afatry ray aman-dreny mamaneny lava. Ny dikany hoe mino ny vavaka izay ataontsika dia mila mino sika aloha hoe ren'Andriamanitra ny vavaka izay nasandratra ao. Io tsy miankina amin'ny halavany na miankina amin'ny toerana izay hivavahanao, fa rehefa mivavaka ianao dia ren'Andriamanitra ny vavaka izay asandratra ao, na dia ny any am-potsy miloaka aza fantany. Dia mila mino koa isika fa Andriamanitra dia mahay manatanteraka ny zavatra izay ankatahantsika, na dia hiverina amin'ny maha-olombelona raha hoe tsisy hevitra intsony. Dia mila mino isika fa raha mangataka isika dia hain'Andriamanitra atao ny manatanteraka an'izany. Ary mila mino koa isika ny vavaka izay ataontsika fa io vavaka izay ataontsika io dia tena mahery, matanjaka. Ary izany vavaka izany dia tena fitaovam-piadiana mahery vaika. Mila mino an'izany isika rehefa mivavaka. Ary izany no hitaomana antsika amin'ny alalan'izao vidéo izao, ahatsapahantsika ny herin'ny vavaka. Raha mijery ny tantara voasoratra any amin'ny tantara faharoa dia mahita antsika ny tantaran'ny mpanjaka Josafata. Ambarany amin'ny andininy voalohany fa avy ny taranaky Moaba sy ny taranaky Amona mba amin'ny any ankoatran'ny Amonita avy hiady amin'ny Josafata. Izany hoe misy firenena maromaro zany tonga hiady aminy, dia nisy tonga nilaza tamin'ny mpanjaka eo amin'ny andininy faharoa nanambara taminy hoe indro misy olona betsaka avy any andafin'ny ranomasina dia avy any Siria ho avy hiady aminao, ary indreo izy ao hazezony Tamara. Izany hoe efa manantanina ny loza, efa tena manantona ny fahavalo, ary ireo fahavalo ireo dia tena fahavalo aranofo ireo, aka ny tanin'ny Israely, androkan'ny Israely eo amin'izany toerana izany. Ary olona marobe, dia marobe ireo tonga ireo satria olona maromaro mitambatra mihitsy izany ireto hanafika ny Israely ireto. Dia raiky tahotra Josafata, torakovitra izy manoloana ny fahavalo izay tonga tsy ahoana handeha hamotika ny vahoakany sy Joda io. Dia inona zavatra nataony? Tonga izy dia ambarany eo amin'ny andininy fahatelo hoe nanatrika tsara hitady an'i Jehova sady niantso andro fifadikanana ho an'ny tanin'ny Joda rehetra. Tonga izy zany dia zay aloha natao voalohany hoe mifadianana daholo tsika rehetrarehetra hitady an'Andriamanitra. Zay nataony. Dia avy eo dia angona tokoa ny vahoaka, tonga ny vahoaka zany hitady famonjena amin'ny Jehova eny amin'ny tanan'ny Joda, avy amin'ny tanin'ny Joda rehetra hitady an Jehova. Tonga daholo zany ny olona avy amin'ny tanin'ny Joda rehetra hitady an'Andriamanitra, satria misy loza manantanina ny firenena, ho ravatsika, ho potika antsika, ho maty ringana etontsika, ho ataon'ireo fahavalo ireo fahiranotsika rehetrarehetra. Dia Andriamanitra no miazakazahana ny tadiavana vahaolana sy famonjena tao anatrehan'izany rehetrarehetra zany. Dia amin'ny andininy fahadimy nitsangan'i Josafata, mpanjakan'ny Joda zany, teo anatrehan'ny fiangonana, dia tao an-tranon'i Jehova izy, teo anoloan'ny kianja vaovao, dia nivavaka izy. Ry Jehova Andriamanitra eo, ianao no Andriamanitra ny razanay, tsy ianao va no Andriamanitra ny an-danitra. Nivavaka izy. Dia nambarany teo amin'ny vavaka izay nataony teo hoe Andriamanitra, ianao no Andriamanitra ny firenena rehetra, manam-pahefana ianao, manapaka ianao, ianao no efa nandroaka ny fahavalonay dia ny Kananita teto amin'ity tany ity, ka nanome ity tany ity ho an'ny mpanomponao dia i Abrahama zany, sakaizanao, dia indreto efa eto izahay noho ny asanao mahakaka. Dia nangataka izy fa eto amin'ity toerana ity, mantsy an'ilay tempolo zany raha manjoa anay ny loza, na ny sabatra, na ny famalinana, na ny rety mandringana, na mosary, ary hitsangana manatrika ity trano ity sy eto anatrehanao zahay ka mitaraina aminao amin'ny fahoriana, dia hiaino ianao ka hamonjy. Izany hoe izy zany dia tena resy lahatra fa raha mivavaka izy eo anatrehan'Andriamanitra dia efa izany no zavatra izay ny fanekena
io fanekena io dia zavatra any amin'ny andinina any mitoko fahenina io vavaka nataony Solomona tamin'ny fanokanana ny tempoly io hoe nangataka izy raha misy ny loza, raha misy ny aretina, raha misy ny zao ka mivavaka eto amin'ity fitoerana masina ity ny olonao dia miainoa azy Andriamanitra. Dia izay no naveriny Josafata teto amin'ity vavaka izay nataony ity. Vavaka azo lazaina hoe fohifohy ihany ilay izy raha jerevana amin'izany, kanefa tena vavaka mafonja satria vavaka maneho fa tena miankina tanteraka amin'Andriamanitra ary tena mitady an'Andriamanitra hamonjy azy ao anatin'izao loza izao izy. Raha ny tena marina ry havana dia tsy anjaran'ny Josafata mpanjaka izy, tokony mimpaminany na ny mpisorona na ny levita no hitsangana hivavaka, fa na tsy aharo tompona ndraikitra izy dia nitsangana izy hivavaka ho an'ny fireneny ary tompona ndraikitra ao anatin'izany izy. Dia hitantsika amin'ny alalan'izao koa fa tena fahavalo ara-nofo mihitsy ilay fahavalo, kanefa dia vavaka no nentiny hiatrehana an'izany fahavalo zany. Dia osintsika hoe dia inona zany ny vokany, dia nitondra inona ilay vavaka, dia tena nisy vokany tokoa ilay izy satria teo am-pivavahana teo ry zareo dia nisy lehilahy anankiray ary Jahaziela ozy izy eo amin'ny 440, zanaky Zakaria, zanaky Benaya, zanaky Jeela, zanaky Matania, levita tamin'ny taranaka isafa dia voatsindry ny fanahin'i Jehova teo amin'ny fiangonana ka nanao hoe mianoa ianareo ry Joda rehetra sy ny mponina ny Jerosalema ary ianao ry Josafata mpanjaka. Tonga zany dia nilatsahan'ny fanahy masina teo io lehilahy io dia tonga dia naminany izy. Dia ozy manao hoe izao no lazain'i Jehova aminareo, aza matahotra na amin'ny vadi-po ny amin'ireo olona betsaka ireo fa tsy anareo ny ady fa an'Andriamanitra. Zany hoe satria napetraka reo teo ampelantanan'Andriamanitra le ady dia Andriamanitra zany no iady eo amin'ny toeranareo. Aza matahotra ho izy, aza mivadi-po na nome fampanantenana sy tokosady Andriamanitra. Dia inona no nitranga? Mivoa ozy izy, raha-pitso maraina fotsiny mivoa hifanatrika amin'ireo nareo dia ho hitanareo ny amonjen'Andriamanitra nareo. Dia nivoaka ny Israely, raha vakinao ny toen'ny tantara io dia nivoaka ny Israely dia nanao fiderana dia tonga dia nalatsaka Andriamanitra ny heriny dia lasa niady trano ireo fahavalon'ireo, ny fandringan'ireo, ny famono ireo maty. Tsy nikitika akory ny Israely, ny Joda, tsy nanao na inona na inona akory dia resy ny fahavalo. Ary dia avao ny zavatra sisa nataondry zareo dia nandeha nambabo, zany hoe naka le fitaovam-piadina sy ny zavatra sarobidy izay teo amin'ireo fatiny apatrapatra be dehibe ireo dia tsy zakany akory izany nambaran'ny tenin'Andriamanitra nalainy avy amin'io fotoana io. Zany hoe lasa nahita fahasoavana indray zareo na dia tao anatin'io olana goavana io ary vokatr'izay dia nisy fahatahorana an'Andriamanitra nanjaka ozy izy amin'ny 720 ny fanjakana rehetra manodidina noho ny reny fa Jehova no niady tamin'ny fahavalon'ny Israely. Androany aravana dia te hampahery anao amin'ny alalan'izany tantara zany fa matoa io voasoratra dia natao ho atsika ho fampaherezana antsika, hampahafantarina antsika fa Andriamanitra dia tsy miova, omaly sy anio ary mandrakizay. Ain'Andriamanitra tao ny miditra tsehatra ary ao anatin'ny fotoana fimonja dia mivatateraka ny olana izay atrehanao ary amin'ny fomba tsy takatra ny sainao, tsy azo ny sainao eritreretina mihitsy izany hoe ho ataon'Andriamanitra hifandringana sy hifamono ny fahavalo. Kanefa dia izany ny zavatra vitany ary izany no midika fa mahery ny vavaka ry havana. Tena mahery noho ny miaramila marobe dia mahery ny vavaka. Aleo zany mivavaka toy izay miankina eo ambanin'ny fiarovana miaramila marobe. Satria na dia miaramila marobe ireo raha ray amin'ireo fotsiny mivadika dia efa maty ao ianao raha hoe mieritreretinao ireo ny mpiaro anao. Fa iry havana amin'ity an'io ity dia te hitaona ny saintsika inona olana izay atrehanao amin'izao fotoana izao. Fahavalo, loza mananontanina, mitady hamotika ny fiainanao, na ny fahasalamanao zany, na ny fiainatokantranonao zany, na ny fifandraisanao amin'ny ray aman-dreninao zany, na ny fifandraisanao zany amin'ny zanakao, na ny fiainam-panomponao, na ny loza mananontanina ihany koa ny fiarahamonina izay misy antsika, ny firenena mihitsy aza dia amin'izao mitsangana dia andao hitady an'i Jehova isika, dia andao hivavaka isika, anatrika an'Andriamanitra. Tamin'izany fotoana izany nanatrika ny tempoly dia io le tempoly io le niteneniko teo hoe nisy fifanekena mihitsy nataony
Solomona mpanjaka tamin'Andriamanitra tamin'io tempolo io hoe ao ny tavan'Andriamanitra ahita andreny vavaka zay asandratra foana izy. Fa rehefa mijeritsika an Jesosy Kristy any Matteo 4:1 dia niteny izy manao hoe ianareo kosa izy raha mivavaka dia izao midira ao amin'ny efitranonao dia rehefa voarindronao ny varavarana dia mivavao izy fa ny rainao izay ao amangingina no hamaly ianao. Zany hoe Jesosy Kristy mihitsy nefa manome toky antsika fa raha mivavaka ianao ka ao amin'ny efitranonao manginginao dia hoenao anao Andriamanitra ary izy no hamaly ianao ao anatin'izany. Apetrao aminy ny adinao dia ho hitanao fa izy no iady. Ny anjaranao dia ny miroso fotsiny dia ahita ianao ny famonjen'Andriamanitra sy ny fahalehibiazan'Andriamanitra ary ny herin'Andriamanitra izay ho asehony eo amin'izany fiainantsika izany. Dia minoa ny vavaka izay ataontsika fa mahery ny vavaka ry havana, mahery ny vavaka ary averiko ihany ilay teny izay nambarany ray aman-dreny filohan'ny FJKM ankehitriny manao hoe mivavao izy na dia mandiso fanantenana anao aza ny olona, mivava na dia mandiso fanantenana anao aza ny fiainana, mivava fa tsy handiso fanantenana anao Andriamanitra. Mahefa ny zavatra rehetra Andriamanitra ary mahay manatanteraka mihoatra lavitra noho izay angatahantsika sy heverintsika izy noho ny hery izay miasa ao anatiny. Izy ny Jehovahandriamanitra ny nofo rehetra, tsy misy zava-mahagaga izay tsy hainy atao. Antsoy aho izy dia ho valiko ianao ka haneoko zavatra mahagaga izay sarim-patarina izay mbola tsy fantatrao. Tsy mila hoe mahay mivavaka be zany satria mety anotantsika hoe dia ahoana ilay mivavaka fa za mbola tsy mahay mivavaka. Tsy misy vavaka hoe izao na izao fa izao akipio fotsiny masonao dia teneno izay zavatra mahatery ny fonao fa maheno anao Andriamanitra dia tantarao aminy tahaka izao nambarany Josafata izao hoe tsy manana izay, tsy maharesy andreo zahay, resindreo zahay, marobe ireo, ianao no itokinay, ianao no andrandranay, ianao no famonjena ao anay Andriamanitra, vonjeo zahay. Dia ataovy amin'ny finoana izay vavaka izay. Tsy mila hoe ataonao paraparivan'ny andro na paraparivan'ny andro iny raha afaka ifadianina ianao tsy maninona mihitsy fa rehefa mino anao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Dia mahereza ry havana, mpandresy isika ao amin'ny Jesosy Kristy satria ny vavaka manova zavatra. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.